Atolotra indray ny araba rizy menakavy manjotsy tapaka ny fahitalavitra MBS amin'ity arivany alatsinainy ndraiky amby 20 Novambra taona 2022 ity. Atolotra ihany koa ny araba ho anareo izay manaraka ny fandarana anatin'ny tambazotra maro isan-karazany rehetra any. Ao amin'ity androany ity isika iresaka manokana mikasika ny fifidianana izay efa manantanina ny taona 2022 moa zany volana Novambra anoany. Tsara ratsahana satria io no antoka ny fiainan'ny firenena iray manontolo mihitsy dia tsara raha hitondrana adihevitra sy resadresaka. Ho an'ny androany dia nasaina ny Ramatoa Stella Razanamahefa firaisamonim-pirenena mpanara-mason'ny fifidianana avy ao amin'ny safidy. Makasitraka tompoko nanaiky ny vahiny eto amin'ny fandarana. Ia, miarabanao Andriamatoa avitra, miarabantsika mpanaraka an'izao fandarana zao ihany koa, ary miaraban'Andriamatoa Constant Ravelson izay miaraka amiko eto. Araky ny fanendresany Ramatoa Stella Razanamahefa izay dia ny vahintsika faharoa dia Andriamatoa Constant Ravelson mpanao politika. Iresaka sy hitondra ny heviny mahakasika izay fifidianana izay ihany koa ny tenany akasitrahana ianao Andriamatoa Constant Ravelson nanaiky ny vahiny atao anatin'ny fandarana. Tena arahaba dia salama aby tsika dia ingane mba isy kely azo raisina ny resaka menada eto satria indrindra nanasa. Araka izany dia iresaka avy hatrany mahakasika ny fifidianana isika amin'izao fandarana izao betsaka ny fitarainana maro ny zavatra hita amin'ity fanatanterahana ny refonte sy ny resaka jugement supplétif ity aloha zany hatramin'izao fa ny hanomboantsika anazy angamba ny mahakasika an'ity fitarainana maro samihafa mahakasika amin'ny hoe ataontsika hoe fangalarana départ ozy izy ny fanehoan-kevitra samihafa ataon'ny fitondrana amin'izao ity eo zao ohatra afaka raisina tsotra ny fahitalavy pirenena misy ny lokony loko politika maro ihany koa ny fietsika maro samihafa ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao aiza ny tokony hoe andraikitra firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana tsy tokony misy ataontsika hoe andraikitra ireo ve manaitra na mamerina ny fitondrana amin'izay fietsika ataon'ny zareo zay amin'izao fotoana izao. Ia, makasitraka indrindra efa ataonay ny fanairana amin'ny fomba rehetrarehetra sy amin'ny fotoana ahafahanay manatanteraka izany. Zavatra ny mpisedra rehetrarehetra no anaovana ny fanairana amin'izay fotoana izay tomboka amin'ny olo-pirenena amin'ilay hoe fandraisan'ny andraikitra amin'ny olo-pirenena anazy zay. Ny indresahana tao dia mahakasika an'ilay hoe fampelezan-kevitra amelohan'ny fotoana. Ny tsara homariana nefany hatramin'izao ilay famaritana an'ilay tao hoe fampelezan-kevitra ny no mbola tsy dia mbola manjavozavo raha ny lalàna zany no asian-dresaka. Ka nisan'ny olana antsika raha amin'iny hoe voambolana ny poitra indray tamin'ny taona 2024 ilay hoe pré-campagne. Zany hoe manao fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana. Dia ny seni moa tamin'izay no nanome famaritana tsotsotra hoe atao hoe manao fampelezan-kevitra ny antoko politika na ny olona iray raha efa miteny izy hoe fidio aho. Fa raha mbola tsy mipetraka ilay teny hoe fidio aho dia toy ny mbola eritreretina ho tsy fampelezan-kevitra ny ataon'ilay antoko politika na ilay olo-pirenena iray dia mbola ao anatin'izay famaritana azo lazaina hoe manjavozavo izay aloha zany tsika. Dia izay no mahatonga ny hoe raha hiteny ianao hoe inona ny azonay atao, mbola tsisy ninina azonay atao fa mampahatsiahy fotsiny hoe ireo amin'ny fitondrana hanao ny adidiny amin'ny mahampitondra fa tsy mbola hoe amin'ny mahampifaninana amin'ny fifidianana. Any angamba no azonay resahana mahakasika an'izay. Ny olo-pirenena kosa sahala amin'izay hoe samy haka ny anjara toerany amin'ny maha olo-pirenena anazy zay. Mbola tsy tonga amin'ilay ataontsika hoe fampelezan-kevitra amin'ilay fampelezan-kevitra koa moa indraindray mbola manahirana saiko satria hoe ny fampelezan-kevitra koa moa zany any atao mialoha satria andeny izao na ny eo amin'ny fitondrana na ny ivelany zany efa samy mirosahady amin'ilay fitadiavana an'ilay olona handrotsaka vato azy rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Zay zany efa manomboka hitantsika taratra. Amin'ny lafiny iray ilay izy hitanay hoe lafy tsara.
hoe mitory fahalianana amin'ny fiainam-pirenena. Teo aloha de 3 volana na 1 bolana raha be indrindra no zay tsika vao miresaka fifidianana. Fa tamin'ny indray mitoraka aty sika 2 taona mialoha eo zay tsika de efa samy miresaka sahady hoe ho tonga ny fotoana fifidianana. Zany hoe efa manaitaitra ny tsirairay na ny atoko politika io na ny olom-pirenena hoe ho tonga ny fotoam-pifidianana. Izay de midika hoe toerana fandalovana ny toerana fitondrana fa tsy hoe eo ianao de tsy mihetsika eo intsony. Zay zany ny anankiray ka mila miomana na izy mbola eo am-perinasa na ireo zay maniry ihany koa zany ny andray ny toerana na ny olom-pirenena. De nizao zany ny olom-pirenena no azona hitana hoe maiza antsika mandinika tsara de manamafy ny safidinao rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Andriamatoa Constant Raveloson, mahakasika an'izay ihany manahoana ny ataontsika hoe fahitanao na ny hevitrao mahakasika an'ireny ataontsika hoe foto-dravitra asa-panjakana, lokolokoana, mena loko politika le izy, zay mbola eo amin'ny fitondrana ihany koa no manao anazy fa ny hevitrao. Raha ny fitenin'ny président de la République moa momba an'ireny de hoe présence de l'État le lokoloko zany. Ny azoko tenenina raha ny mampanao politika de zao, mahazo manao propagande mandavataona mpanao politika ary ninona toerana na député izy na commune izy na président de république izy mahazo mampely sy manamasaka ny hevitra hoentiny amin'ny vahoaka saingy zao za zany fahitako azy hevitra tsy de nilaina loatra akory le teny hoe pré-campagne, satria ny atoko politika rehetra zay rehetra manao politika de mandavataona tokony hanazava ny heviny, tokony manazava tsara amin'ny vahoaka hoe zao ny anay no tena hitondranay amin'ny fandriampahalemana, zao ny hitondranay ny fanabeazana, hitondranay ny université, hitondranay ny fahasalamana sy ny sisa, hitondranay ny harena ambanin'ny tany, hitondranay ny fanondranana harena any velany, zao ny anay no hitondranay anio. Tokony mandavataona de manamasaka an'izany amin'ny vahoaka ny atoko politika sy zay tetika hiditra amina fifidianana, fa tsy hoe rehefa rapitso ny fifidianana androany vao mamoaka hoe ty boky kelinay momba ny programanay ka tsy zay, fa ny indro tsy indro kely akory fa indro be mihitsy amin'ity raha ty de zao ohatran'ny efa manao le mpitondra ankehitriny hoe tsy izy daholo zay tamin'ny mandahanay teo fa aza mijery andreny nareo fa reto zao zavatra mamirapiratra ho ataonay amin'ny 5 taona manaraka, tatak'izay fisehoan'izao. De ny indro be amin'izay de zao izy zany manao fihetsika na ho candidat saingy mampiasa fitaovam-panjakana, mampiasa ny andraikitra amin'ny maha président de république na maha député sy ny sisa, mampiasa ny mpiasa-panjakana anaovana le campagne dieny zao. Any ny hitako hoe tena zava-doza satria itsika malagasy nandova fanjakana isan-karazana, nandova fanjakana andrinitsika, nandova fanjanahan-tantsika dia enjana ao an-tsaitsika le hoe tsy afaka manao randrana tsy tian'ny manjaka, zany hoe zay teneniny ao amin'ny manam-pahefana azy de misalasala be ny malagasy ianao hoe tsy mety zany. Zay ny hitako zany hoe fitiniko zany le fitenenako zotsika rehetra ny laza sy anazava zay everantsika fa mahasoa ny tany sy ny firenena mandavataona zay, tsy ferany hoe akaiky fifidianana. Zara de mampirisika mihitsy hoe ny atoko na izy na iza oka amoaka deny zao hoe zao ny tena ataonay am'izay mikasika ny ain-dehiben'ny vahoaka, zay mikasika ny ain-dehiben'ny faritra siko tsindrom-peo manokana mihitsy no amin'ny firaisam-pirenena, zay mikasika ny ain-dehiben'ny Madagasikara, tokony ho fantatry ny vahoaka zany mandavataona. Fa ny tsy mety ary tena voatana de le mampiasa fahefa-panjakana, toerana manam-pahefana, le mampiasa mpiasa-panjakana, fitaovam-panjakana, tomobile, carburant sy ny sisa, avion sy ny sisa amin'ny fampelezanao ny hevitrao
manokana. Iny zao vao resaka maly mihitsy ny fitsenana makotrokotroka tany Atsimonosy iny a, fa io ihany koa ny ataontsika hoe fanoloana ireo sefokontany amina toerana maromaro eto Madagasikara. Izay moa zany idirantsika kely ao anatin'ny resaka fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy amin'izao io na ny Eurofond total moa zany. Maro ny fitarainana, maro ny feo resy voarainay a mahakasika an'io. Ao ny resaka hoe ny agent recenseur zao hatramin'izao misy ny mbola tsy misitraka an'le le tamboka sasary na tamboka rama kely na mpanantenana azy a. Eo ihany koa ny fanovanovana ny sefokontany moa zany mazava ho azy. Ny olom-pirenena ihany koa mbola maro ny ataontsika hoe tsy mahafantatra ny resaka misy amin'izao fotoana izao hoe ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy a. Ny fitaovana moa zany izay tokony vatsiany sy ny foibe mbola manalasala eny daholo, misy tsy fatomombanana maromaro ao anatin'le izy a. Mety hoe ho azo eritreretina ve zany ny fanatanterana an'io lisitry ny mpifidy io amin'izao fotoana izao hoe ho mangarara madio sy ho ekeny rehetra. Zay koa mantsy zany ao anatin'le izy mila ekena satria tokotany ilalaovana anankiray ihany io mialohan'ny fifidianana. Manaona ny faneho-kevitrareo avy amin'ny firaisamonim-pirenena? Ya, ao anatin'ilay resaka hoe fanavaozana ny lisitry ny mpifidy sika zao, marina ny voalazanao hoe mbola misy tokoa ireo malagasy namana no mbola tsy mahatsapa fa hoe manana an'izay adidy sy andraikitra isoratra anarana ao anaty listim-pifidianana zay. Ny tsara ho marihana tsinona de zo io hoe zonao zany ny misoratra ao anatin'ny listim-pifidianana, fa mifanindran-dalana amin'izay ihany koa nefa ny hoe lasa hoe zo ihany koa zany ny tsy misoratra. Zany hoe tsy azo terena zany olona anankiray isoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana. Fa amin'ny firaisamonim-pirenena de manentana nefa izay hoe raiso ho adidy sy andraikitra ry olom-pirenena ny misoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana. Isika olom-pirenena zany mila manome an'izay alalana izay hoe soraty ao anatin'ny listim-pifidianana ny anarana. Zay zany ny anankiray no tsara ho marihana. Ny lalàna no mandidy sy manome an'izay toromarika izay hoe isika no mila manome an'izay hoe isoratra anarana ao anatin'ny listim-pifidianana isika. Satria mantsy rehefa nisy ny fifampiresahana amin'ny tompona andraikitra sasany eny anivon'ny faritra na distrika na ny amin'ny fokontany, de misy ireo olom-pirenena ny mandakitsy rano ny soratra anarana. De eto izany zahay manentana hoe misorata re isika olom-pirenena anarana ao anatin'ny listim-pifidianana. Izay no adidy sy andraikitra takina amintsika izao, de manentana antsika zany anatanteraka an'izay adidy sy andraikitra izay hisitraka an'ilay zonao ho voasoratra ao anatin'ny listim-pifidianana. Ny mahakasika an'le hoe mangarahara ve sa manahoana? Ny hitanay firaisamonim-pirenena raha ny eto amin'ny misehatra nasionaly zany eto Antananarivo de misy ny fivoriana maro lafy ny antsony ao amin'ny CENI zany anay firaisamonim-pirenena. Nanentana zany zareo hoe tongava ianareo anatrika ny fivoriana, ary nandritra zay zareo zany no nanazava ny fomba entiny hitondrana an'izay fanavaozana ny listim-pifidianana zay, fanavaozana tanteraka zany ny listim-pifidianana. Raha izay zany no jerena de afaka mitentsika hoe nandritra ny fivoriana tsy ny CENI de nanamafy fa hoe misokatra amin'ny firaisamonim-pirenena rehetra. Nanentana ihany koa zareo ny anaovanay fanamariana tsy miandro hoe raha efa vita ny fandrafetana ny listim-pifidianana vao miteny hoe ny zavatra tsy nety na hoe tsy mandeha araka ny tokony izy amin'ny toerana anankiray, fa raha androany izahay ohatra ny mahita hoe fokontany any ananina misy zavatra ohatra izao, dia androany izahay afaka miresaka amin'ny CENI. Efa misy moa zany ny larana nomeny zareo amin'izay hoe misy ohatra izao tranga tsy mety amin'ny toerana ohatra izao, de anjaran'ny zareo zany no mandray ny andraikitra tandrify an'izay. Zany hoe raha amin'izay lafin'izay zany tsika de afaka miteny hoe misy ny fahavononan'ny zareo amin'izay fangaraharaana zay. Fa efa niresahanay tamin'ny CENI ihany koa ty fa mafisika eto hoe ny fanatsarana nefany amin'ilay resaka serasera
ao amin'ny seny no anaovana fanamariana hoe tokony isy ny fanatsarana. Ohatra tany am-piandohana ny seny dia nanao antsoavy hoe misy sonia anankitelo ny taratasy anankiray izay vao ekena ho ara-dalàna amin'ilay fisoratana anarany io. Taty aoriana nefa zareo zany nahita fa mba hampirosoroso tsaratsara kokoa dia na ilay mpifidy sy ilay mpanisa fifidianana fotsiny na ny sefokotany fotsiny sy ny mpifidy dia efa mety. Dia eo zany manjary mirorosaina ny olona sasany zany hoe mbola izy ve ty sa tsy izy. Fanamariana ny tenen'olom-pirenena ihany koa rehefa nampitanay le hoe misy indray koa raha ny hoe toerana sasany tsy nangatana indray le ny tokony izy misy soni an'ilay olom-pirenena zany le taratasy. Ny antony iny mba ahafahantsika manao fitarainana rehefa tonga ny fotoana raha sanatria misy diso, raha sanatria tsy voasoratra zany dia manana an'ilay taratasy isika anaovantsika ny fitarainany. Misy nefa zany fokotany eto Antananarivo mihitsiny ary any amin'ny faritra Ivato raha tsy diso zay hoe ny voriana fotsiny ny karapanondro dia adikan'ireo mpanisa olona lay mombamomba n'ilay olona dia rehefa avy eo averiny ilay karapanondro sy ilay taratasy zany hoe ilay taratasy efa voaendaka iny zany hoe tsy nanao soni zany ilay olom-pirenena amin'ilay carnet. Dia zany zao nefa misy pitsopitsony hoe anaovana fanairana sahady ny seni dia eo koa ny anaovana hoe dian'izao zany seni tokony hanao totoafo amin'ny fanabeazana amin'ny fanentanana. Sahalan'ny hoe rehefa androm-pifidianana ny seni dia manao totoafo milaza vaovao amin'ny radio. Dia amin'izao indray tsika ao anatin'ilay hoe fisoratana anarana dia tokony totoafo koa ny fanabeazana sy fanentanana sy ny fizarana ny toromarika. Satria raha eto Antananarivo na ahitana an'izay tranga zay dia ny toerana lavitra ny Antananarivo zany anaoana. Seni zao ny teny hoe isy tablety dia rehefa avy indray izy vao ny teny tsy ny rehetrarehetra no azo tablety ka. Ohatr'izay koa hoe isy ireo mpanisa mpifidy nalaina anampy an'ireo efa komity dia rehefa avy indray izy vao ny teny tsy ny rehetrarehetra koa no mahazo an'iny ny fokotany ka. Dia eo no anaovana hoe mila hatsarain'ny seni ny serasera. Satria raha vao tsy izay dia lasa iny no mampisy mampiroaroa hevitra ary sanatria hoe mitarika an'ilay hoe disadisa. Fa mbola azo sorohana daholo zany satria mbola malalaka ny fotoana. Mbola volana Novambra tsika zao hatramin'ny farany volana Desambra no manaovana zareo ilay fandraisana anarana andiany voalohany. Dia iny koa no mbola mafisy kokoa. Indraindray nefa ny seni ilay mpanahy koa miteny hoe 13 volana ny fisoratana anarana. Nefa ny zareo mahalala soamatsara fa hatramin'ny farany volana Desambra no raisiny aloha ny andiany voalohany. Zany hoe raha misy loha misoratra anarana any amin'ny volana Janvier na Février dia mbola angonina fotsiny koa iny fa any amin'ny volana farany volana Mars indray koa iny izay vao ampidiriny indray amin'ilay tapany. Dia iny hoe le resaka serasera zany no hitondrana fanatsarana serasera hahatonga ny olom-pirenena andray indraikitra sy ho tony mampirisika ny rehetrarehetra hoe hisoratra anarana izay handray aditra satria averiko indray mandeha adiditsika olom-pirenena zany no manatona an'ireo tompona andraikitra na mamala raha sendraka hoe tratrany ao atokantrano tsika zany mba ho tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Somary verina kely ramatoa Stella Razana Mahifany mahakasika an'izay hoe le izy ve zany natao ho an'ny firaisamonim-pirenena irery ihany le fitarainana zany eo anivon'ny seni sa dia izy ity ve zany maharitra hatramin'ny hoe amin'ny fotoanany fifidianana mihitsy sa amin'ity fotoana fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy ity ihany manahoana ihany koa nefa nisy ve zay dia nanahoana ny akony hoe tena nisy andraikitra ndraisiny zareo marina sa iya tsara fipetraka ilay fanontanianao. Voalohany aloha ny firaisamonim-pirenena sy ny atoko politika no natsoina. Zay zany no natsoina. Ny firaisamonim-pirenena dia olona avy amin'ny olom-pirenena mivondrona. Mivoy satria ny firaisamonim-pirenena misy sehatra maro. Fa ny misy anay manokana ohatra zao miresaka an'ilay resaka fifidianana. Izahay indray no manana didy manao an'ilay manentana any amin'ny fiarahamonina. Tsy hoe izay kory manala ny didin'ny seni fa manana andraikitra koa zany izay hoe manabe afaka mampita
amin'ireo olom-pirenena satria ny raha tsika malagasy manodidina 7 tapitrisa zany zao ny fampiresahana dia hitantsika zavatra tsy ho vita mihitsy zany dia ireo firaisamonim-pirenena zany no anisany nampitany zareo iny karazana relais amin'ilay olom-pirenena sy ny avy eo amin'ny CENI dia ny atoko politika koa mazava loatra iny koa zany ny anankiray anisan'ny tena goavana hoe vondrona manao an'izay anisan'ny sosikevitra narosinay tany amin'ny CENI ilay niteneninao teo hoe tokony misy ny ahitanao taratra fa rehefa nisy ny fitarainana tsy haiko ohatrany hoe raha ampiasaintsika ny tambajotra sosialy hoe amin'ny alalan'ny Facebook ny CENI ve ohatra sa amin'inona andraisana fitarainana sy amoahany zareo an'ilay fomba amahany an'ilay olana izay ilay ny resaka teo hoe mila manome antoka anie zany ny ao amin'ny CENI manome hoe ny olom-pirenena zany hoe ndrehetra izahay mihaino anareo izahay manao sosokevitra araka an'ilay nitenenareo hoe manaraka izay ilay anisan'ny nampitainay amin'ny CENI hoe tokony hisy bebe kokoa an'izay avy amin'ny zareo ampiasaina ny eo am-pelantanana na io ny radio na ny télé na ny tambajotra sosialy ireny zany ny afaka ampiasaina andrenivohitra aloha ny ambanivohitra indray moa iny zany dia tsy maintsy amin'ny alalan'ireo sefokotany izy zany no ampitan'izay hoe afaka mampitan'izay amin'ireo olom-pirenena any ambanivohitra sy ny radio no antenantsika koa zany hoe afaka mba maheno radio ny olom-pirenena na izao fidiranay anatin'ny fandaharana salama zao dia fandraisanay anjara amin'izay fampitana an'izay ahoana ny fomba hatotosan'ity resaka hoe raha lisy mpifidianana aloha ny resaka antsika aloha zany zao. Andriamatoa Constant Ravelson mahakasika an'izay indrindra hoe isaky ny folo taona raha ny lalàna zany no arahana tokony anaovana an'ity fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ity efa taritsika satria taona folo arivo no nisy farany izay tsy mety hoe kajikajy ve zany ataontsika hoe ao anatin'io zavatra satria efa raha zay fotoana izay tokony afaka niomana ihany ny ka taritinao amina resaka masitsika za tsy hiditra amin'ny hoe kajikajy fa tara roa taontsika ary tsy vitany hoe tara roa taona fa le vice président ny CENI misy herinandro vitsivitsy zay dia na karazany nampiseho hoe saika tsy hanao ny CENI saika tsy hanao an'le hoe fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy zao anefa le lisitry ny mpifidy no tena ohatrany hoe lisitry ny malagasy manana fahefana hanendry zay mpitondra eto isan'ambaratongany zay ny mahazava-dehibe tena zava-dehibe an'io ka rehefa manao hoe fanavaozana tanteraka tsy mba henoko mihitsy tsy henonay mihitsy hoe ahoana ny fomba hitondrany CENI an'izay mba ho tena fanavaozana tanteraka ilay izy fa tsy ohatrany hoe nefa fanao teo ihany no averina fotsiny maka ohatra hoe tao amiko eto Antananarivo ampovoana Antananarivo nisy ramatoa kely anankiray tokana tonga nitondra carnet dia ao amin'ny trano koa misy isa roa telo efatra dimy zay ny tokony hoe hisoratra mpifidy fa nataony dia noraisiny ny anahy kara-panondro dia noraisiny ny andramatoa ny kara-panondro dia nadikany dia naveriny taminay dia nanao sinito koa zay dia ahoana fa ato misy olona hafa koa mandeha mianatra mandeha miasa dia tsisy valiny zay ny teo aminay zao zany hoe sarotra ho any ny mino hoe tena misy zavatra vaovao tena fanavaozana mihitsy an'le lisitry ny mpifidy zany ity dia zao koa misy ny olona amin'le hoe manao inona izy ity manao hoe anaovana kara-panondro état civil eo any état civil tsy hitako loatra ny fanazavana mba feno ary mba manala ny ahiahy rehetra momba an'io ka manjary ny tenin'ny pitsikera no avo manjary ny tenin'ny pitsikera no avo mamafy ahiahy
manao hoe amorona mpifidy 3 tapitrisa angamba izay 3 millions amorona mpifidy 3 tapitrisa indray zany ko ka efa nisy moa le resaka le rangahy anankiray vice président seni taloha fa nialy iny hoe misy doublon be deaibe de lamody indray zao no miteny hoe doublon ny fanontaniana ny apetraka hoe efa misy momba ny état civil efa misy projet lehibe anomezana vola hatramina 700 tapitrisa dolara atsika hoe mba hisiny ny fitantanana mba amin'ny tokony ho izy ny momba ny vahoaka malagasy momba ny malagasy tsirairay aby ny état civil manomboka any amin'ny kopia patonga any amin'ny karapanondro efa hita tamin'ny fanisana vahoaka farany fa misy olona tsy latsaky ny 4 tapitrisa tsy kopia tsy karapanondro nefa efa 17 taona tamin'ny 2018 zany tamin'ny fanisana tamin'ny 2018 inona ny ataon'ny seni momba n'izany rehetrarehetra zany fa eto amintsika misy projet ny rahana amin'ny banque mondiale vatsiana vola araka ny lazaiko teo tokony hanao an'izany hanao an'le hoe kopia karapanondro ho an'ny malagasy ataoko hoe manakaiky ny 100 isan-jato inona ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana mba hahatonga an'io mba hanampy sy hanamarina kokoa an'le lisitry ny mpifidy inona mba tolo-kevitry ny seni momba an'izany za eto zany mbola tsy miady hevitra an'le hoe ny seni izy tena ny tsy manahoana fa mba mieritreritra an'izany ve izy amin'ity valiny a tsy de mahita de zany moa ohatra ny hoe any ambony any zany fa misy ny faritra tena feno olona tsy kopia tsy karapanondro nefa tokony hifidy de ianao ny teny an'le hoe mangarahara mba tena mangaragarana mazava tsara mihitsy amiko ny fahitako azy raha ohatra apetaka ohatran'ny valim-panadinana reny ny lisitra ny zay voasoratra ho mpifidy ao amin'ny vokotany raha mivokotanina inga zao tsy haiko raha misy tsisy arivo akory ny tokony ho mpifidy aminay raha arivo zany tsisy 20 takelaka akory zany de apetaka ohatran'ny valim-panadinana reny de miara mahita eo ny rehetrarehetra satria zao le fomba atao ankehitriny ohatran'ny manakivy ny olona hoe ndeha hijery ary de hisava de rehefa misava ny anao ihany ny tena savanao sy azonao tenenina fa rehefa tena mipetaka petadrindrina ohatr'izay izy mifokotany raha mahita eo fa izy ty to lazaina mipetraka eo akaikinay nefa tsisy ny olona io akaikinay ohatran'izany ny akoatran'ny hoe za moa hitako satsy eo ohatran'ny hoe sarotina le fanara-maso tsy afaka manara-maso afa-tsy ny amin'ny tena koa raha tena marina fa izy tsy afaka andaha hoe hisavan'io eritrereto ange le mpivaroboanjo avy mivaroboanjo any de za raha fa nitsahatra ny ora de mandeha hisavany amin'ny fokotany voasoratra ve de aiza ny hisavany an'io rehetrarehetra misy anjatony de ahitadidiny hoe isy ty olo ty sy ny sisa fa rehefa petadrindrina izy afaka koa zay ny any amin'le ary fotony zany ary amin'ny fokotany mihitsy ny taonay aloha de tsy mba nahinonay an'izany hoe fananganana komisiona raha amin'le lalàna tamin'ny 2014 momba ny fanisana ny lisitry ny mpifidy tokony misy komisiona zay raha tsy diso atsangana amin'ny fokotany momba an'izany tsy mba eno koa misy an'izany tao aminay zay ny zany hoe ohatran'ny entina rotina ihany le izy zany zay ny fahitako azy somary verina kely Andriamatoa Constant Ravelson mahakasika an'izay hoe andresaka ianao teo hoe fampilezakevitra tokony atao mandavataona zany ahafahana raha toko moa zany mazava ho azy ny atoko tsirairay hafa manahoana kosa ny ataontsika hoe araky ny fanotenen'ny ny avy ato amin'ny firaisamonim-pirenena teo andraikitry ny tsirairay ihany koa ny mandray an-tanana sy mifanentana ao anatin'izy manahoana ny atoko amin'ny fahitanao anazy ny amin'ny eto amintsika amin'izay fanentanana ny olo-pirenena zay satria
efa ohatry lasa zary leo koa mantsy ny olo ao anatin'le izy hoe leoka izy hitao foana ny anay e zay na ana zay tsy fidy ohatran'izay lasa ohatry ay amin'ny lisitra mifidy ny tianao lazaina ay le lazaiko hoe tokony mandavataona nge dia momba ny hoe zay heverin'ny antoko fa tokony hitondrany ny tany sy ny firenena hoe hoe iny tsy misy hoe pré-campagne na inon'iny fa vao miforona ny antoko dia efa mety efa manana olona izy hoe tony mihitsy ny heverinay ho président tony mihitsy ny heverinay ho député dia tokony ho mandavataona dia efa mampiseho zay mahamendrika azy amin'ny ain-dehibe anatrehany ain-dehibe ny vahoaka anatrehany ain-dehibe ny faritra na amin'ny ain-dehibe ny firenena mihitsy le antoko fa le ataonao eto zao hoe momba ny lisitra mifidy dia ny antoko mifahitako azy ny antoko mifahitako azy tokony ho masika mihitsy rehefa milaza ny antoko hoe ny antony anaovana antoko politika dia ny andray fahefana dia tario ary le vahoaka ary amin'ny fokotany andray fahefana momba ny mampifidy azy aloha zay fotsiny dia hitoy mihitsy io hatraminy hoe ny fananganana ny ao am-birao-pifidianana rehefa avy eo ny ho délégué ny ao amin'ny fifidianana amin'ny délégué de vote zany raha handray fahefana ny heverin'ny antoko dia mitaizan'ny mpikambana ao aminy zany hatrany amin'ny fokotany hanao an'izay hoe efa fandraisana fahefana nge zay ho an'le sarababem-bahoaka ny taratasy lalàna manome zo azy manome fahefana azy hoe ho isan'ny mpifidy manome fahefana azy hoe ho hijery hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ny lisitry ny mpifidy ao dia tokony mitaiza azy arak'izay ny antoko ny fitaizan'ny antoko ny fahitako azy dia tokony amin'izay lafiny hoe fahefana zay tsy ampifahefana ny vahoaka eto amintsika fa resaka fifehezana midina foana ny mahazo azy ka ny antoko tokony mampitombo fahefana ny vahoaka ohatr'izay ny misy tenin'ny anglisy filazany an'izay moa empowerment fa ao zany mampitombo fahefana n'le vahoaka mitarika an'le vahoaka hanana fahefana tandrify azy manomboka any amin'ny fokotany zany zay zao no azo atao raha matoa Stella Razana Mahefa makasika ny jugement supplétif na ny hoe fitsarana amin'ny tetivohatra rehefa natsidiky Andriamatoa Constant Raveloson teo ihany le izy tiako ho azavaina kokoa angamba ny andraikitra reo ihany koa moa zany ao anatin'izay hoe misy ny fanomezana n'le CIN ity dia le hoe omena ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana ny fanotana azy mety anahoana mety tokony ho tonga any amin'izay ve tamin'ny taondasa teo raha tsy diso niraisiko ohatra fotsiny le resaka bulletin unique ity natota teto ihany le izy mety ihany ahoana moa zany tsy avitan'ny fanjakana manatota n'le CIN fa omena orinasa tsy miankina le izy mety anahoana ny ihany nataontsika hoe riska ao anatin'izay zavatra izay ia raisiko anankiroa ilay fanontanianao ny voalohany mahakasika ny jugement supplétif izay firaisamonim-pirenena tao anatin'ny hetsika roy dia nametraka nanao fanambarana gazety amin'ilay hoe misy ny aiay isorana aloha fanjakana amin'ny fahatongavan-tsaina amin'ilay hoe tranga misy tokoa io iainan'ny olo-pirenena ny fanontaniana mipetraka ary dia hoe maninona noho izao satria le izy tsy hoe voatapitapika eo ny seny koa moa zany nandray an'ilay hoe telo tapitrisa no vinavinainao anatin'ilay sy-mpifidianana ny fanontaniana mipetraka hoe maninona ny telo tapitrisa fotsiny satria raha miainga hatransika amin'ilay fanisambahoaka nataon'ny stata raha amin'ity taona 2024 ity zany dia mety efa manakaiky ny 5 tapitrisa zany ny vahoaka 70 taona mihoatra fa tsy manana kara-panondro na kopia ny fomba nentina ny tondrana anazy no natonga na ilenanao fanambarana aiay amin'ny fomba fanatanterana azy iny le tenentsika malagasy aiay
tsy havanana. Ny andrasanay amin'iny dia ny fanomezana ny ao amin'ny tompona andraikitra ny fanazavana zany hoe manala an'le ahiahy raha tonga dia tsorina hoe tsisy atahoranareo io fa ohatr'izao ny fomba hitondrana anazy. Nisy tranga anankiray raisiko ohatra fotsiny hoe tantarain'ny namana avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Misy olona anankiray teraka tany Ambositra izy dia noho ny fitadiavana izy dia mipetraka any samy fanambadiana tsy tadidiko tsara, lasa mipetraka any amin'ny faritry Melaka. Dia efa feno 12 taona mihoatra izy fa miarahantsika mahafantatra zany hoe rehefa anao karapanondro dia mila kopia. Dia tsy mahita olona izy zany hampangalan'le kopia any Ambositra dia nisafidy nataony nanao jugement supplétif. Zany hoe nanao kopia indray mandeha indray zany mba hahafahany nanana karapanondro. Ilay ahiahy zany dia amin'izay fotoana izay ilay hoe isy olona anankiray manana identité anankiroa na maromaro. Anisan'ny fomba anankiray tsy inona zany le hoe izay hoe identité izay dia iny no ahiahy zany sao dia misy anana olona maromaro hanana an'iny dia iny nangatanany amin'ny mpitondra fanjakana amin'le hoe hanazava an'izay ahiahy izay hoe tsisy atahoranareo io fa voafeny fitondram-panjakana. Mahakasika an'le hoe fangalana an'ilay toerana anotanan'ilay karapanondro indray taorianan'iny dia nisy ihany koa ny fandraisanay anjara ny teny hoe ohatrany vao mainka mitombo indray ilay ahiara hoe imprimerie hafa ve ny anao an'ilay izy. Dia ny arahantsika na eny moa ny fanazavan'ny ministry ny aty tany fa tsy ilay renikaratra zany no ampanaovan'ilay imprimerie fa ny zavatra hafa taratasy hafa ilaina anaovana an'ilay amin'ny jugement supplétif. Tamin'izay moa no nahatonga an'izay ilay mahatonga an'ilay ahiahanay teo hoe ohatrany hoe tsy ampy zany ny fiomanan'ny fanjakana miatrika zavatra anankiray ataony. Ny fanjakana no nanapa-kevitra fa hanao jugement supplétif ka hanatratra farafahakeliny 3 tapitrisa. Dia rehefa avao ny fanjakana indray koa no miteny hoe rehefa nijerevana dia tsy ho vitanay indray ny anota atota taratasy mifandraika amin'io satria betsaka ilay olona. Dia eo zany mahatonga an'le mitady hampitombona an'ilay ahiahy. Fa rehefa avy eo moa taorian'ny fandraisam-pitenenan'ny olona maromaro dia niezaka nanazava ny tao amin'ny ministry ny aty tany araka ny voalazako teo hoe ny renikaratra anie ka avoaka amin'ny imprimerie nationale ihany fa ilay taratasy hafa no angatahanay imprimerie hafa. Zay zany ny zavatra nisy amin'iny zay zany mahafaly anay koa amin'ny lafindray hoe misy miaino ihany eo amin'ny fitondrana zany ny ahiahy avoakan'ny olom-pirenena na avoakan'ny firaisamonim-pirenena fa mangataka hatrany zany le hoe fanatsarany zareo amin'ny tsaratsara kokoa n'ilay fomba fiasa mba tsy hampisan'izay le ahiahy tsy havanana zay fa mba hahatonga ny olom-pirenena tsirairay afaka mandray ny andraikitra sy ny adidy sahaza sy tandrifiny tsirairay. Andriamato Constant Ravelson, inona no mety ho ahiahy ao anatin'izay fanaovana jugement supplétif zay amin'ny mpanao politika anao mety ho fitraikany satria maro nefa faneho-kevitra ny teny hoe jugement supplétif zany anie tokony asa andavanandro fa tsy anokanana vola. Saripady le izy indrindra amin'izao fotoana zao hoe akatoky ny fifidianana dia lasa mahabe ahiahy le izy. Tsy misy angambany afa-tsy ny hoe zavatra mandeha arakaja mirindra, zavatra digitalisé tanteraka ny anaovana an'io. Zay no mahasoroka an'le hoe efa manakopia ary mbola manao kopia ary indrindra ny karapanondro. Misy mako azo zay le mampiahiahy hoe isy anao fanahinina. Zay zao dia tsy manapidiny le olona nefa izy te hanana karapanondro dia nanao an'izay. Fa mety misy ny azo mipakam-panahy no fanahinina. Io digitalisation io koa mampiteraka ahiahy ny digitalisation amin'ny fombantsika izao. Amin'ny fombantsika izao jereo tsara digitalisena ny any amin'ny bourse ny mpianatra dia io izy io fa sakoroka. Digitalisena ny ary amin'ny isan-karazany dia misy tsy mety hono. Digitalisena ny carnet pokitaniko. Za manana fomba ratsy rehefa misy zavatra misy an'ireny code barre sy code QR reny dia tsapaiko amin'ny scanner foana. Scaneko le amin'ny carnet pokitany mba tsapaony ianareo. Tsy misy ninina mivoaka ao na ny anaran'ny fokitaniko tsy mivoaka ao akory.
Tsisy donné mihitsy. Na tsisy donné fa ny zavatra mivoaka ao a de kabary ny président Rajoelina momba ny hoe digitalisation. Zay ny texte mivoaka ao. Mba ataovy angeny ianareo carnet pokitaniko zany tsisy alalàna mihitsy hoe carnet avaisy ty. Tsisy. Ka raha sanatria zay ny atao de moatra ny mahazo ny mpianatra ankehitriny io de mba tsy azo tokisana fa mahabe ahiala izy. Fa misy digitalisation tena moderne ary tena raitra azo atao ary natao tamin'ny firenena samihafa zany. Momba an'io tany Nigeria angamba izay efa nanao, tany Chine efa nanao, sinoa olona 4 miliara ny sinoa. Fa ny azy zany a de alefa mihitsy a de tena misy fitaovana. Misy fitaovana nampiasaina ary volana vitsivitsy fotsiny de vitany amin'le firenena no hoe manao copie, manao karapanondro. Tonga de an'le karapanondro de tonga de centralisé tsy misy hoe olona anankiray mety hanana anankiroa satria na sarinao ny ao na ny ditananao ao. De raha vao misy anina de avoakan'ny ordinateur le izy. Fa le fantaniana de le napetraky ramatoa Stella teo. Maninona ny tsy nentina amin'ny fotoana malalaka ny aingana tamin'ny fotoana malalaka tokony nanaovana azy milamina tsara le izy. Zay ny olana amintsika. Fa raha zay le lazaiko zay ny volany misy mpamatsy volana izy Banque mondiale, prodigie ny anaran'le projet. Fa maninona no tsy nitrandrahana avy hatrany hatrany io. Fa io efa taona vitsivitsy nefa nanomboana io fa tsy hoe voazao. Ka lasa manana ahia ny olona ka. Na ny mpanao politika manana ahia koa. Vao mainka manana ahia satria ohatran'ny hoe tao fifaninanana tsy marina ty fifaninanana eto ty raha ohatra zay ka hirotsaka. Zay mahatonga an'le be ahia ange. Mandroso antsika somary resaka amin'izay mahakasika ny resaka famatsim-bola amin'ny fampielezan-kevitra. Ny raha nalala moa zany tamin'ny taona 2024 fa nisy an'ireny famatsim-bola avy any amin'ny firenena rosiana reny maro tamin'ireo candidat reo nefa ny teny hoe izy mihitsy no teny nahazo izy nandray ny tenany de io ihany koa sa ihany nisy filazana ny hoe isan'ny nahazo tamin'izay ihany koa ny fitondrana amin'izao. Eny zay moa zany resaka kely fotsiny fa mahakasika an'izay mihitsy hoe tena azo fitaovam-piadiana. Tena azo fitaovam-piadiana ihany koa. Mahakasika an'izay hoe manahoana inona ny tena mahatonga anareo firaisamonim-pirenena ataontsika hoe misisika ao anatin'io hoe tokony ferana ny famatsim-bola mandritra ny fampielezan-kevitra. Tamin'ny lalam-pifidianana farany le tamin'ny 2024 de efa nisy andinin-dalàna napetraka anay société civile mahakasika an'io famerana ny vola ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra io. Fa iny moa le anatin'le nataony tsy tadidiko intsony le terme teknika zany hoe le nifoanany ACC izy tamin'izay fotoana zay ka tsy nisy intsony zany ny famerana an'ilay vola ampiasaina. Fa mafisiko eto izahay firaisamonim-pirenena de mangataka an'le hoe ezahana ny famerana zany iny aloha anankiray de fa indrindra ny fahafantarany hoe avy aiza ilay vola ampiasaina ao amin'ny fampielezan-kevitra. Ny tianao marina tsy ny volany no olana efa zao ny tsara ho fantatsika. Ilay olona hovidintsika eo zany no manapaka hevitra ho atsika. Ka raha olona voafatotra zany no mpitondra de any no mahatonga an'le hoe ahoana ny fomba hoe satria na ilay olana hoe zany na manan-kevitra tsara izy. Ka raha ilay ny fanaraka taminy ilay nanome vola azy ny teny hoe izao ihany no azonao atao de tsy tonga amin'ilay tanjona eritreretina na izy fa indrindra moa zany ireo vahoaka mpifidy anazy. Any zany anay no tiana hisarena ny saina hoe fa inona moa ny antony. Ilay antony zany no antony no tiako hazavaina misy kokoa hoe fa inona ny antony. Ny anankiray koa le hoe raha misy ny vola rera olona ampiasaina maninona moa zany tsy anaovantsika hoentina fampandrosoana satria ny resantsika eto ohatra hoe digitalisation teo zay mila volana zany. Fa izay mety ataontsika mbola lahatra fa le fampandrosoana isan-karazany natao anisan'le hoe buzz atao amin'ny Facebook ilay olom-pitondrana ilay lanjaina satria mitokana tetezana.
Ny eo ambadika niny anankiray koa ne de zany hoe misy hafalian'olona netra raisintsika amin'izay le izy a hoe nisy tetezana ampijaly olona asa iny na 4 millions fa mino fa million iny fa tsy ho milliard. Rehefa miresaka propagande nefa tsika de vola milliard no miodikodinao. Tsisy andainga tsika aloha hoe tsisy fampelezan-kevitra tsy mila vola zany eto ambonin'ny tany e. Iny zany aloha azo antoka hoe mila vola daholo ilay fampelezan-kevitra. Fa ilay vola ilaina amin'ny atsika mampitonga saina de verina indray le teny hoe mampiteraka aya. Vola avy aiza re ty e? Inona reny eo ambadika ty e? De ahoana zany? Any zany miteraka ny aya. Fa maninona io vola io tsy omena raha tsy fampelezan-kevitra. Any zany le fanontaniana mipetraka. Maninona tsy ampiasaintsika amin'ny asa fampandrosoana fa fampelezan-kevitra ihany. De rehefa vita fampelezan-kevitra de ahoana indray? Any zany no mahatonga anay le hoe ka hisoroana an'izay, analana an'izay azay no angatana ny lalàna satria tsy maintsy lalàna kotsiny io. De nefa mbola tiako tohizana ihany, raha misy koa ny sehatra anankiray hoe fandikan-dalàna faratapony de amin'ity resaka fifidianana ity. Hoe misy hita zao nandika lalàna de misy ny sazy mifanaraka amin'iny fa ohatrany tsy ampiarina. De samy mangina de samy vita. De iny zany no mahatonga anay hoe manaitra ny sain'ny be sy ny maro koa am'izay hoe ampiary koa ny lalàna, ny lalàm-pifidianana izay misy. Raha ny tenitsika teo hoe ny tenen'ny marina ny tenen'ny ray aman-dreny teo hoe fampelezan-kevitra tokony atao mihitsiny. Ary tsy maintsy atao iny mazava loatra hoe voalany izy raha mbola mieritreritra hilatsaka. Fa ilay hoe ny tenentsika hoe raha mba hahatonga an'ilay mpifaninana hitovy lainta de izay hoe satria tsy ao anaty fahefana, tsy mampiasa ny fahefana ny fahefam-panjakana na ny fananam-panjakana de tokony izay koa izay mpilatsaka ho fidiana koa aza manararaotra ny fahefam-panjakana sy ny fananam-panjakana. Raha mitentsika hoe fananam-panjakana de tafiditra amin'izay na ireo mpiasa-panjakana na ny fitaovana sy ny rehetrarehetra reny zany hoe aza ampiasaina iny anaovana fampelezan-kevitra. De izay koa no nahatonga anay mety ho tonga any ihany adevitra antsika rehefa avy eo amin'ilay hoe lalàm-pifidianana maninona izay no mangataka ny hoe atsarao io lalàm-pifidianana io. Efa samy mahalala zao ny andany sy ny ankilany. Nisy hetsika nataonay firaisamonim-pirenena antsoina hoe avoria. De tamin'izay fotoana izay izahay nanasa ny avy amin'ny atao amin'ny fitondrana zany avy amin'ny IRD, nanasa ihany koa ny avy amin'ny HVM. Fa na ny HVM na ny IRD de samy nanaiky fa misy zatra tokony hatsaraina ohatra hoe ny fotoana fanaovana fampelezan-kevitra ray volana ihany. De samy nanaiky ny rehetrarehetra fa tsy ampy io. Tsy ampy io anaovana fampelezan-kevitra fa tokony misy fotoana lavalava anatanterahana ny fampelezan-kevitra. De any koa moa ny anay anankiray eritreretanay koa hoe amin'ity adina amin'ity resaka vola ity raha atao lavalava koa fampelezan-kevitra io mety asa hitombo ve ny vola ho zaraina ve sa anao ahoana. Iny zany eritreretanay hoe anisan'ny tokony jerena koa in'ilay ao anatin'ny lalàm-pifidianana fampelezan-kevitra. Fa fampelezan-kevitra ny atantsika an'ireny hoe ohatra voalaza mandritra ny fampelezan-kevitra fa tsy azo atao ny mametraka fizy amin'ny toerana ohatrohatra zao de hitantsika efa misy manao ihany iny. Miaraka mba mitaditsika de naninona zany izay nandika lalàna ohatra ny tsy haintsika. Napetraka le hoe misy CFVP le manao contrôle n'ilay resaka ny volana atoko politika. Nisy ny tsy nanatanteraka de naninona kay? Any zany ny zavatra tsisy akony aloha hatreto, tsisy akony. Hoe tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 13 tamin'ireo 4 no nanao tatitra. De natao inona izay tsy nanao? Tsisy ninninona. De raha mbola hidirantsika koa raha ilay CFVP napetraka ilay rafitra fa olona 5 no andraikitra n'ilay zavatra rehetrarehetra amin'ilay didy mavesatra be. Ny fifidianana deuxième tour 19 décembre de ny volan'ilay centre 21 décembre vao navoaka ny vola ary tsy maintsy taperina hatramin'ny 1 ny volana décembre. Ny tianako hatongavana amin'izay maro ny zatra tokony resahana raha fifidianana. De amin'izay lafin'izay izay firaisamonim-pirenena falo satria tsika efa taitra sahady. De ianay raha mbola manaitra hatrany an'ireo atoko politika manana didy ianareo hanabe sy hanatsara. Satria raha ohatra koa tsika izany ho tonga amin'izay hoe mety aloha zany mbola manantena hoe hanatsara lalàm-pifidianana ihany ity fitondrana ity. Fa raha ny expérience teo aloha moa zany
volana Mai vao tonga amin'ny fanatsarana ilay 2018 008 nanaovantsika fifidianana volana Novambra. De satria moa ilay izy zany tsy ao anatin'ny inona mos ty mbola tsy anaty resaka amin'ity fividian'ny fivorian'ny solombavambahoaka de ngamba zany amin'ny volana Mai koa ireo solombavambahoaka vao resy lahatra fa ho atsaraina ihany io lalam-pifidianana io. Ny tombony ny lafitsara no resahako foana mba tonga antsika handroso le hoe mbola fotoana zany zao jerevantsika isaky ny andininy inona ny tokony hatsaraina. Ohatra fampielezan-kevitra, ohatra misy an'le organe napetraka ANRCM aiza ho aiza iny rehefa tsy ilaina esory tao raha ilaina tokoa apetrao fa zavela hijanona ela. De zay hoe bon raha isika ho tombony mbola tsy resahana indray ny lalam-pifidianana atreto aloha hatram'izao tsika miteny zao aloha mbola tsy henikenintsika nefa eno nisy an'le hoe nametraka tolo-dalàna ny député Brunel amin'ilay famerana ny ina moa tianarana teo ilay vola fa tsy fantatro moa izy iny na tafiditra ao anatin'ny ordre du jour na tsy fa anaty lalam-pifidianana daholo zay de mbola manantena izay zany mbola manantena hoe mbola mifoha ihany mbola hiatsara ihany sahalan'ny hoe na de ninona misy ty ny fanavaozana ny listra ny rehefa niteny nampatsiahy ny resaka de tonga amin'ny fanavaozana ny listra ihany tsika de atenaina koa fa mbola isy ihany ny fanavaozana nyty lalam-pifidianana ty fa amin'izay fotoana zay kosa tokony efa vonona tsara ny andaniny sy ny ankilany satria indraindray koa ne rehefa atao ilay resaka fanavaozana ny lalàna na izahay firaisamonim-pirenena na ny toko politika indraindray tsy de manana hoentina loatra indraindray ho fa tatoato moa zany efa mivonona ny andaniny sy ny ankilany de atenaintsika izy zavatra matotra tsara mandra-pahatonga n'ilay fifidianana ho eken'ny rehetra ny tena itsika. Mahakasika an'izay andriamatoa Constant Ravelson hoe tambierina didy moa tambierina ndraikitra tsy maintsy ho atao amin'ireo ataontsika mpamatsy vola moa zany lasa ohatrany hoe voabaiko ilay antoko amin'iny le mpanao politika sy le antoko politika amin'ny ankapobeny ny firenena ihany koa moa zany ao anatin'izay raha misy ny fahalanina misy mihitsy ny teny amina candidat tsy voatery moa zany amina candidat na filoham-pirenena aloha zany no resahantsika fa miresaka fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy. Nisy ny candidat nasany laza fa nindram-bola tamina banky zay ihany koa mbola zavatra manahirana ihany koa amin'izay satria azo eritreretina zany hoe rehefa ho tonga eo zany de anetsina ve sa manahoana zay indrindra mantsy ny mahatonga lizy hoe famerana ferana so de tokony hoe ho ferana ary any amina lafiny mihitsy ny hoe tsy mahazo mampiditra tsy mahazo mampidi-bola na ohatry ny hoe ataontsika hoe avy any ivelany fa ny tenany manokana no ampiasaina mba ahafahana mitovy leta ihany koa ny candidat amin'izay mba mety tsisy hoe zay be vola ihany no olany manahoana ny ampitovy leta ny candidat ny antony de le mpifidy any amin'ny toerana misy azy any rehetrarehetra any de mba tsy le rentirenty no mahatonga an'le candidat hofidiany fa zay tena entiny mo amin'ny NDP-n'le mpifidy mihitsy ka ny amiko aloha tsy misy adikevitra mihitsy fa na be na kely zany hoe vola avy amina firenekafo zany na avy amina orinasa vahiny tsy mety zany fa amidinao eto daholo zay menakafo zany ny dikan'izany hoe ianao nanao zay avy voafidy anao fa tsy maintsy misy ananakitrosy ianao misy tambiny eo zay ny antony tena faran'izay tsy mety zao ohatra eto amintsika ingeny tena manahirana misy manambonina ambony tena ambony de ambony mihitsy manao tsika tsy afaka miala amin'ny rosianina mihitsy satria ny fitaovam-piadiana eto amintsika any amin'ny rosianina ny bala de ajaniko eo iny resaka iny rehibe dehibe ny afaka manao balana kalaky any Atsinanana ny any Chine ny any amin'ny tany hafa koa ajaniko eo iny fa ahitantsika andrefesantsika le hoe mahatsiaro ananan'izay mpamatsy trosa rehefa mandray avy amin'ilay mpamatsy de ny eto atoerana koa tokony ho lanjalanjaina ihany hoe atraiza ny azon'ny orinasa eto atoerana omena amelomana toko na omena candidat zavatra mampiorokoditra nefa eo anatrehan'izay de zao mitovy ihany le antony hoe
tokony lanjalanjaina koa ny azon'ny orinasa omena kandida satria de efa zay orinasa zay de eritrereto daholo zany no mety ho marché ho azony rehefa avy eo amin'izay raha-panjakana rehetra fanorenana rehetra ataon'ny fanjakana analana ny trosa. Ny tena mampirikoditra de zao misy taona asa roa taona sa ery taona mahery kely ny teny ohatr'izao hoe les commissions de contrôle ny financement de la vie politique les comites zany natao anara-maso ny fampiasam-bola ao am'fanaovana politika sy ny fifidianana de velotaraina tamina tele anankiray hoe zahay ange manao ny asanay raha misy candidat ampolony ao zara raha misy singanina fotsiny any tonga manao tatitra ny nahazahoany vola sy ny nampiasany vola tamin'ny fifidianana de tsy misy azonay atao izy ny lalàna zany tsy misy azony atao de niteny tamin'izay hoe ahoana moa ny lalàna ny tsy misy famaizana ny am'zany candidat tsy nanome misy ny lany am'ireo misy ny tsy lany tsy eno zay famaizana azy de ozy ny ministry ny fitsarana tamin'izany fotoana efa tsy otsony izy tsika kosa ave ozy de anafay foana fa tsika ankeo mba mitaiza itaizan'izy ary ianao itaizan'le candidat député hoe aza manao ohatran'ny iotsony ianao amin'ny manaraka fa niraisiko amin'ilay izy lehilahy lehibe ary manam-pahaizana izy niraisiko amin'izy de hoe tsika tsy hanao an'izany famerana ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana zany mbola ohatr'izany ve amin'ity fifidianana ity zay ny any fanontaniana mipetraka amiko fa izahay moa zany misy atoko politika maromaro de misy koa fikambanana amin'ny fiarahamonim-pirenena efa mba miombon-kevitra mihitsy ny amin'ny hoe ny rehetrarehetra momba ny fifidianana anisan'izay ty fampiasam-bola ity de andao mihitsy tena jerena isan'andininy jerena amin'ny atsipiriany fa mila fanovana mila fanatsarana ny momba ny fifidianana eto raha tanysaina eto manko ho be dehibe mihitsy na ny fampiasana ny ainao manjery ary na ny ainao manjery mpanjakana na ny ainao manjery hafa koa tsy misy lalàna mihitsy ange ary tsy fandanja mihitsy ny candidat manana télévision anankiroa sy radio anankitelo sy le candidat mandeha any izy any amin'io izy ny andeha engavy fotoana koa hoe mba hiditra ato amin'ny tsy zany lasa hoe misy candidat afaka manasazy ny hafa zany afaka manasazy ny hafa izy hoe tsy ampidiriko ato anao fa teleko ty na hoe ataoko midangana be ny vola fidirana ato fa propagande ty zany mbola mitovy ihany am'le resaka hoe vola mbola fampanjakana vola zany tsy averika tsy ny radio na télévision mpanjakana ihany iny anisan'ny tokony hampasika atsika mihitsy iny fa na ny radio sy ny télévision ivelan'ny fanjakana koa tokony isy adihevitra lehibe mihitsy momba an'izany satria lasa fampanjakana vola ihany koa zay maromaro ihany zay ataontsika hoe olana sy ny zavatra tokony mbola ho arenina ao anatin'ny fanatanterana ny fifidianana izay sy ny hoe ao ariana fa mety ho azo eritreretina ary ve Andriamatoa Constant Ravelson ny hoe irosona na hoe anatanterana ny fifidianana amin'ny taona 2024 raha zay le azo eritreretina izy zao teo any teny hoe misy fanantenana satria mbola isy koa ny session amin'ny volana mai ohatra fa ny session extraordinaire koa azo atao ary ny session extraordinaire ary ny tena mety satria amin'izay de hoe reto rehetrarehetra momba ny fifidianana reto ny dinihana zay ny ordre du jour tsy maintsy atao fa raha amin'le session ordinaire arirarirany ao asiany obstruction parlementaire eo zany hoe arirarirany ao tsy tafiditra amin'ny amin'ny lahadinika amin'ny herin'ny ray amin'ny ohatran'izany arirarirany ao fa everiko fa azo atao le izy
zao tsika efa misy za zao a mba anisan'ny mandray anjara amin'le hoe komity iarahana miaraka ao, misy miaraka ao atoko politika, misy miaraka ao ny fikambanana afa-tsy politika fiarahamonimpirenena zay mifantoka mihitsy, tena mifantoka amin'ny resaka hoe fanomanana teny rana eto amin'ny firenena. Ialako le teny hoe fikonan-doha satria hafa mihitsy fandraisan'ny sasany any fikonan-doha iny ary lasa viravrain'izao rehetrarehetra zao. Fa teny rana ifanaovana eto amin'ny firenena momba n'izay rehetra mikasika ny fifidianana, momba ny code électoral manontolo sy ny lalam-pifidianana rehetra. De io moa zany ny avy any amin'ny mpitondra fanjakana no andrasana amin'le izy hoe hiaraka hidinika momba an'izay ve mba teny rana miaraka amin'ny hery velona samy hafa eto amin'ny firenena zay mikasika ny lalam-pifidianana. Azo atao zany zavatra efatr'andro zay de vita raha-manao, efatr'andro zay de vita, ary zahay efa manangona ihany ny tolo-kevitra zay fikambanana isan-karazany mandeva tolo-kevitra momba an'le izy. Raha matoa Stella Razana Maefa, manahoana ny hevitrareo firaisan'ny pirenena mahakasika an'izay ihany hoe mety ho azo tanterana ianao efa niteny teo hoe misy fanantenana ihany fa raha zay rehetrarehetra zay olana kely madinidinika mety hoe zavatra tokony mbola ho jerena sy hamafisina, mety ataontsika hoe fotoanany ve zany amin'io 2023 3 irosona amin'izay fifidianan'izay raha mbola zay le olana tokony mbola ho asiana sy raha midinika sy ho jerena miaraka. Ia, mbola mafisy koa ny tenen'ny ray aman-dreny Ravelson teo hoe azo tanterahana soamatsara. Ny olana anankiray raha tsy fantatra anao hoe tsy hitanao le olana, amiko zay ny tena olana. Hoe raha tsy fantatra hoe inona ny olana. Fa raha hitatsika, zay no amafisiko hoe hita ny tombony antsika zao nefa savazavaintsika deny meloha aty. Ireo olana tokony arahana mitady vahaolana. Mbola manana heri-taona atsika zany zao. Manana alohan'ny fifidianana. Manana heri-taona ny atoko politika, manana heri-taona izahay firaisamonim-pirenena, manana heri-taona ny olom-pirenena, manana heri-taona ny eo amin'ny mpitondra fanjakana, ny sy ny rehetrarehetra. Samy manomana ny paikady, sahady, hiatrehantsika hitadiavana ny vahaolana. De zay no ametrahana an'le hoe mbola azo antenaina ka. Hoe tsy tokony hiverina indray tsika sanatria amin'ny fomba ratsy hoe inona indray no ataontsika. Tsy hanao fifidianana, anao teteza mitatra sa anao inona sa inona. Mbola hiditra amin'izay zavatra tsy mety izay indray ve tsika. De zay nanaovana hoe izahay manantena. Hoe iroso ny fifidianana milamina, madio, mangarahara isika amin'ny 13 Zay zany hoe entanina ny rehetrarehetra, amiko mbola voay koa raha mbola misy olana e. Avoakantsika mbola tsy niresantsika teto fa ny fotoanantsika manko manapetra amin'ny resaka le hoe contentieux électoral, mbola mahita koa zay hoe misy olana io. Lay fe-potoana ome fanjakana afahana manao fitarainana, lay fomba fitoriana eny anivon'ny fanjakana, mbola olana koa zany mbola avoa ho anazy zany avoay daholo lay olana. De amin'izay tsika amin'ny taona ho avy iny tsika miaraka amin'ilay vahaolana amin'izay. Fa ny olana anie rehefa ohatra tsika hoe tapitapika hoe ay ve io, fa zao tsika zao efa mahafantatra hoe izao daholo, de izy hoe mbola aporisihana hoe inona koa mbola tokony jerena, inona koa mbola tokony jerena. De mafisiko ny tenen'ny ray aman-dreny teo hoe raha misy ny ilana amin'izay hoe alefasy ny fivoriana tsy ara-potoana ry solombavam-bahoaka, amin'izay fotoana izay tsika efa mivona amin'ny angady sy ny arina hoe ka ireto ny zavatra jerevinareo ao anatin'izay. Fa mbola voay, fa mbola misy olana mbola mety mbola tsara tototrano nefa olana. De avoakantsika daholo zay fa sady mandroso hatranytsika zany. Fa tsy ataontsika hoe satria misy olana de ravoravo tanana isika. Hoe isaky nisy olana ve tsika de ndao indray tsy hanao fifidianana. Ny antenainay de hoe misy hatrany ny fifidianana, avoay io de raha tsika mitady ny vahaolana. Ary satria le izy anie tsy hoe olana tsisy fanafany. Fa finiavana fotsiny no tsy ampy amintsika. De rehefa misy an'izay finiavana zay de afaka tanterahana milamina tsara io.
Somary lava izay ady hevitra dinidinika teto izay mahakasika ny resaka fifidianana. Angamba ny omeko fotoana fohifohy ianareo amitina n'izay resadresaka niarahana teto izay satria somary mandeha efa lasa dia lasa ny fotoanantsika. Raha matoa Stella Razana Mahefa. Ya, mankasitraka. Mamerina ny fisaorana anareo ato amin'ny MBS amin'ny fanasananay firaisamonim-pirenena. Araka ny efa niteneniko tany am-piandohana dia hoe araraotinay ny fotoana sahala amin'izao anatanteranay ny adidinay amin'ny fampitana amin'ny olom-pirenena ny vaovao. Hiatrika ny fotoam-pifidianana tsika misy dingana maromaro no hatrena amin'izay. Amin'izao fotoana izao tsika dia ilay hoe fanavaozana ny lisam-pifidianana iny no adidy sy andraikitra atsika olom-pirenena. Ka ito izay zany manaintana ny olom-pirenena. Aza mbola mijery an'ilay olana ny tany saina teo sy ilay tsy voatanisa nareo ka ilazana hoe tsy soratra anarana fa tongava re misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Isika ao amin'isiny ahitanana ianareo hanatsara ny fomba serasera ary handray ny fepetra ho hitan'olona hoe io ny seny fa mandray andraikitra rehefa misy ny fitarainana azo avy amin'ny olom-pirenena na avy amin'ny atoko politika na avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Ianareo mpitondra fanjakana entanina mandrakariva nareo hihaino andreo ahiahy rehetrarehetra ary handray ny vahaolana mifandraika amin'izany mba hahatonga n'ilay hiram-pirenentsika hisambatra sy adina tokoa ny vahoaka malagasy. Ankasitrahana ianao raha matoa Stella Razana Mahefa avy eo amin'ny firaisamonim-pirenena mpanara-maso ny fifidianana zavatoko avy amin'ny safidy. Andreo matoa Constant Ravelson fitina mahakasika ny resadresaka noetintsika teto. Rehefa be dia be ohatra ny zavatra ny ray miseho dia tsy maintsy misy fomba sy lalana tsotra miara-mamaha azy rehetrarehetra izay. Dia ny apetrako eto dia ilay hoe ny teny rana na dinika na fikonan-doha izay ilazana azy teny rana ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena miaraka amin'ny fitondram-panjakana momba an'izay ho ataontsika amin'ny fifidianana io. Ny antonantony amin'ny mampanao politika dia tsy maintsy manazava ihany. Ny antonantony dia izao: izay atoko politika rehetra na izay mpanao politika rehetra dia tokony efa manana izay heveriny fa fanorenana eto amin'ny firenena, fanovana eto amin'ny firenena, ireo fondation moa ny sasany eto amin'ny firenena. Raha tsy nanana an'izay hatramin'izay mieritrereto hoe inona ny anaovana politika. Ka rariny ireny raha mifanatona hoe efa lalina loatra mahazo eto amin'ny firenena dia mifanatona any izy andinika ny amin'izay ireo fondation tediaviny atao. Fa mipetraka ity hoe tsy maintsy fifidianana. Fomba hoana ary ny anataterahanao an'ilay fondation anao eto amin'ny firenena, tsy maintsy fifidianana. Ka amin'ny ain-dehibetsika mihitsy izao fifidianana ho avy izao, ny vahaolana tsotra dia ilay averiko indray mandeha ihany dia ny hoe raha maka ny tena maha-filohan'ny repoblika azy ny filohan'ny repoblika dia hametraka izy hoe ity repoblika izay entiko ity fifidianana ny maha-repoblika ny repoblika moa izany no antsara-baben'olona izay mijery antsika dia ny hoe fahefam-bahoaka ny tondrana ny firenena. Mahafahefam-bahoaka ny fahefam-bahoaka dia fifidianana ndeha aho hamory ny hery-velona rehetra hilazany izay takatry ny sainy tokony fanatsarana ny fifidianana eto. Mino aho fa hitehaka daholo na izay mpanohatra tena makahala azy ara sanatria raha misy izany, hitehaka daholo hoe zany ka fin de mandat mba mendrika. Zay ny azoko lazaina amin'io. Fa io kosa dia tsy hoe atao misy zavatra mampatahotra tsy natao hoe hanaovana teteza mitatra io na hanaovana hafa zany. Zany dia ny olona ahoana moa zany, ny olona mihevitra ny tsy mieritreritra fa tsy ny haka toerana amin'ny fitondrana no manao an'izany. Fa ity dia fifidianana le fahefam-bahoaka ty resahantsika ity. Zay ngamba ny azoko amin'ny tinana azy. Rehefa maro be ny olona eto amin'ny firenena na momba fanabeazana momba ninona dia tsy maintsy misy sistema tsotra zany amahana azy rehetra miaraka. Fa rehefa tany saintsika ohatr'izao manko izy dia ohatrany hoe zany ve vaovao.
maro be mihitsy. Be loatra. Misaotra anao nanome sehatra sy nanome fitenenana aloha dia misaotra ny MBS ko. Ankasitrahanareo naiky ny vahiny nasaina ny fandaharana nitondra resaka mahakasika an'izay fifidianana izay mbola maro ny zavatra manitikitika sy tokony ho resahana tsara ho resahana ao anatin'izay kanefa ny fotoana nametra an'ilay izy moa izany. Antenaina fa mbola hiverina atao anatin'ny fandaharana ianareo amin'ny fotoana mamety azy hitondra ny resaka tsara ho fantatra sy ny tokony ho hazavaina amin'ny olom-pirenena mahakasika indrindra izay fifidianana izay. Ankasitrahana ianareo rehetra tany atokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ankasitrahana ihany koa ny teknisianina ao ambadika ao nanatotosa nafahantsika rehetra mijery any atokantrano any izao fandaharana izao. Mametraka ny mandrapitafa indray tompoko lasy tompoko vavy.